Malagasy FM manolotra ho anao mandritra ity herinandro ity. Ratra tokatrano. Tantara nosoratany Rajaonandrosoa Jean Flavien. Reto avy no anomeaina ny tantara. Naljao Sinaizy fahendrena Raherinambinina. Miaraka tamin'ny Angola Pity, Iaina Tantely, Elina Sandra ary Fahasoavana. Nandray feo sy nandrindra lafiny teknika Fanamby Nana Tontosa Rotsy Fitiavana. Andro fahaefatra. Manao ahoana kiza ny akizindry vaovao zany? Hitako mba love be tsy ohatra ny hatramin'izay mantsindritiko. An'izy ihany bandy mba milamina fa tsy ohatran'ilay rika tsy manjary fa love be ahoana koa kiva ndriko ki mahita lazaina Fona tsy miala amin'ny tanana topaza maso isaky ny rese gotra sao dia misy mesazy ny saina moa amin'izany lasa-borona ny ajejona manginy fotsiny ka dadiavindreo antitra be tokoa zary veka izy ary ny indri manao ahoana ka efa mba mipetraka tsara ve ny rafoza tsary rotiny iny veka hipetraka raha tsy tsindriny tany tena mba misy toetraka ny olona ka marina mafy tena miaika tena niova mihitsy farasoa tsy le manakambara foana nambonina ny heritsaiko intsony nanomasony aza to tsy de sahany atefa-ty amiko efa ny sakafo marina ve loha ndry ity efa ny sakafo kiza ndry koky aza misahirana findry ary nge marary za sy ny aretoka nge kitsy mahagaga tsony raha zany no ampitorevaka eto dia tsisy zava-bita mihitsy na izany azy tata io ihany aloha ny aina fa mbola mila indrindra izy dakely manatena fa tsiokamboty zany reo na tsy eo ntsony azaka azoko antoka fa horeny tsara fo aminy indry inary nytia fanery tenenina amin'izany miaraka amin'ilay fijery nohatry ny hafahafa sa ve za mihitsy ny mahany zay angambotsiry avitra ihany tsika roa avitra amin'ina koa kia amin'ity fasangenehana hafahafa tiako aleo mihitsy loka izany dia efa ohatra marary tapoka ny eny lohako hoe miala tsinkia tsy hoe hafahafa fa manana olana kely fotsiny kiza faniry zany ve tsisy tsinika mirary fahasalamana ary dia mampamangeny amin'ny vadindry ihany veloa eniko tamin'izany hoe marary ananao ka tsy dia tena hoe marary fizaka fotsiny lalosika dia saika tsy tafatsangana ka sao dia tokony andeha dokotera ihany ary saripady angeny lamosiny aretim-behivavy ihany ilay izy fa izay ireny tena mariny ny vehivavy manko tsy miverina amin'ny firijarijany taloha izany rehefa hoe niteraka fa mitsotra anao amin'ny torohevitra manohana ny foka ery zany tsy manana antony tokony hoe ankahalananao loatra ary faniry zanako angenao hoe satria vadiny zanako dia zay raha mba mahay miova ohatra anao izao matsy mama manana finoana fa mbola iova izy na hoe lanao aingana fa hono aloha so mba afaka omeno numero amin'ny farasoa raha tsy manahirana mazava ho azy ka raha tsy ho tia nomena ny numero any dia ahoana za ve moa hiteny hoe nomenao aka moa dia ataoko hoe asa sindra hitako tanaty telefona anao fa tonga ny ankizy tany an-trano le io zao ohatrako eny ary fa so dia tsy mety anefa izao ataontsika izao mama mantsy ny tiako atongavana aza manany amin'izany ianao fa aleo olako izay aiky foana manafina an'izany raha izay mampanahinao eny ariko
itsakitra ohatr'izany raha matana oay azafa tompoko fa tena tsy fananiako iny fa nesika loatra koa ny olona dia dre ay ve ianao ty iza moa ianao raha tsy mahadiso ohatray faniry re aza dia mody fanoro fano tokoa tena mialatsiny fa tsy tadidiko ianao ka ary niova be any ianao zany tena lasa tsy tsaroko mihitsy mino fa ny somay fiainana ny tiana olazaina amin'izany hoe miovy zany nga i dia maratra ary fano noratray ny fiainatokatraniko to ohatrany hoe mipabiosina sy tsy anjary zany aiza kosa mifanohatra amin'izany aza mitako raha tsy manam-pitaratra dia nanaiky isalasala hoe mety ho marina ny tenino tena marina zany ka olona be tsara velatsenga moa nahalalana ho aka fa inona aloha natonga anao hiteny hoe nitsombain'ny fiainana fa tsy azoko tantara lava be ny amin'izany fa aloha dabokany isika raha teo ety ampivoatitrina ka tsy hanam-potoana iresana amin'izany ary ahoana raha miaraka kely misakafo maraina aloha tsika sady afaka mba manararoatra ny tantara ny vavao nandritra n'izay 10 taona mahery-tsy nona n'izayko sakafo maraina amin'ity andro efa ho am'raika amby 10 kosa ve ka vao nigadona avy any am-pania mihitsy any mifanena aminao io teny efatry ny alina tsy ny sakafoko andao fa ataontsika hoe gote indray ary ny fiantso azy tsy maninona raha izay no hitanao fa mety ndao ary mampalahelo akoho izany nahazo anao izany tro faniry hitako ny nanganoany ny masonao tamin'iza nanontany an'izany tioko mangety ny kapoaka isotroko saingy nomena ao anjarako izy dia efiko mbola be lavitra aza ny tsy vitako ny tantaraina taminao tsy sahako eritreretana akory matsy hoe izany tokoa ny lalana ny lalofako faniry tsy haiko hoe ohatra manararoatra anao ve raha milaza ny zavatra tiako olazaina aminao zavatra ina moa fa tsy azoko aleo angamba tonga dia ny antony ilazako azy nresahako aminao so vao andre azy ianao dia tsy hamela mihitsoniko teneno rehefa miaino ahy tena marina le lazaiko anao teo hoe vao mainka tsara noho le hitako farany ianao eny ekeko hoe nena isy malahelo endrika fa na izany aza marina izay lazaiko izay ka tsy dia mivaky loha amin'ny resaka fiakanjo koa angambe fa fantatro izay ny antony tsy nanimbanao velively anefa ny fiainana ka misotra ary dia tsy hevery koko sendrasendra ny eonantsika androandro faniry amin'izao toejavatra iananao izao so dia izao ny fotoana tokony hijerenao le fitiavako ny lavinao teny amin'ny lise reny ka adinao anga hoe efa roa ny zanako efa tsy voasoratra ho ray ny lalantsika dia isory ao an-tsainao izany eritreritra hiaraka amiko izany mananjo iadany ianao sy ny zanakao faniry tsy raisiko olana velivela raha izay zaza roa tiaviko tsy misy tombo sy ala amin'izay naloko ny kibonao sy naterako azy za raha teo mbola tsy manambadika tsy hitako izay okizay ry fano mialatsiny raha nyraisinao tsy fitiavana ny vadiko ny fitantarako taminao an'izany rehetrarehetra izany satria mbola tiako izy ary tiaviko mandra-pahafatiko eny ary tsy maninona fa tsy ndriko tsy ohatra itsony ny fihetsem-poko raha izay no fanapahan-kevitra ao manantena fa mbola ilamina ny olanao rehetra ary dia hosambatra ianao ry faniry misaotra afaka mandeha amin'izay ve sa mbola misy zavatra tianao resana zay ihany ka andao ary andeha fa ampy izay faniry mahafinaritra foana ny nahitanao androany engane tsy hanaova ninninona ny zavatra nresahako taminao teo za koa faly nahitanao ka dia misotra anao ny ianao tsisy fisorana ka velomy faniry manamana ianao mademoiselle manina kosa raha tsy manaitra ohatr'izany ka
Ary andeha ho aiza ianao zany angatsa mihitsy congé aka dia andeha jery zavatra ny toseny ary ianao zatry congé aza masosotra ho mahafativaty kely izay fitsikinao izay azafady fa tsy tokony teny an'izany fa maninona koa zao nga zany teny ratsy ka tsy nioba sy ny teny ratsy ihany angeno tsy tokony ho teneniny mbola misy koa le hoe marina tsy filaza eny fa tsy nanina le teka nitsikina koa ary mahafinaritra anako zany endray aroko ty zany tonga amin'le afatra mazikata raha hoe samy fay matahotra ananga ianao no mikisaka be any amin'ny sisiny any ka zany atahorako mila mifeny mikisa ty fa aza manao ohatran'ny adaly eo ka raha isiny ny tanako dia safosafo marina hatrany fehiko mihitsy vo dia manontany azy ny zavatra efa haiko valiny ve moa miala tsiny aminao ary feo ny fieritreretako fa tsy tantoko ny fakapanahy norokasika raha tsy manahirana andry dia mba miroany mihitsy aho maka ny diamondry eto sa sao dia misy dia le andry aloha awa ndry koa efa hoe tsy miasa dia tsy mihetsika eto izy raha teo anie tsy hoe mbola trotrona sy ny sisa fa zaza efa mahasaraka tsara eo eny ary misaotra betsaka fa tena nanampy andry fa ho aiza tsara mondry teo fa ohatrany tsy niditra tamin'ny lohako akiko hitondra ny sandy any amin'le rasazina mpiteraka akiza mety milahatra fotsiny any dia izay no lazako amindreo hoe amiroa any fa izay no azoko antoka tsinona ok ary hoahy fa ory faniry anga be voka le zobavinareo tandry sao dia mivoaka izany fa tsisy mahalala afa-tsindry nga ie fa hoe sorina le zaza izay no antony andehanana any amin'le rasazy za ve zazakely amindry fa mba ny fanaratsana ihany koa sinareo ko ie le reny fotsiny ka no mamelo ratsy azy fa tsy sitrapony akory ange reny mbotsaka mihitsy azy ny ranomasony tany mialatsi tamin'ny pombany izany aleo aloha iraisiko ty appel ty fa ny debanay ty miantso ty vetivety fotsiny finona koa ty miantso tapitapiko ty efa hoe ny biby aloha dia mandefa mesazy raha afaka miantso azafady vadiniko aongalery nenao no atoko fa maninona any le tapao aloha dia aveo atsoko fa rehefa lasa izy ka ok ary azafady aky fa nile jombely tsy mahazaka séparation iny manadalana io inona moa ky ndrasantsika farany teo ay mety efa mba niova kosa nge izy fa mba omeo chance ihany le zaza sandy hoe lasa ny fanaratsiana nresaka tsika farany teo tokoa moa tsara kosa neky izany nahazo meilleur ny vaovao indray zany ndriko tsy manana meilleur mihafa-tsindry izany ka mandrapikipo masoko na mbola sanatria amadika azy ndry na hiataka amiko fotsiny na tsy fantatro izay antony ndriko finona moa tokony anaovako an'izany ozy ndrika tsy haiko tsy fantatro izay any ampondry fa ny ano izay dia efa izay nylazaiko izay raha vahako foandry ninonina avoaka ny ampitso izay no tena anaoko andry hoe karakarao tsara ny zanako raha sanatria dia anomboka indray re le resaky ny afatry ny maty aleo averimberiko amindry ihany izany dreko eny ange tsy mifametry mandry kokoa ny saiko raha ndreny manome toky hafa hitaizan'ireo sanako ireo tsy tiako ampijaliany reny kely masika izany ny zanako eny ary fa manome toky andry raha izany dia davindry dia tazony andro raha masondrereo fa tsy tia andany mosoara amindry etsona mariny misaotra ke ary aleo andeha amin'izay sao dia sasamy andry matsy ilay zanak'olona
Malagasy FM manan'olotra ho anao teo ratra nytokatrano tantara nosoratany Rajaonandrosoa Jean Flavien ireto avy no nanmiaina ny tantara Naljao Sinez Fahendrena Raherinambinina miaraka tamin'ny Angola Pity Iaina Tantely Elina Sandra ary Fahasoavana nandray feo sy nandrindra lafiny teknika Fanamby Nana Tontosa Rotsy fitiavana mbola ito